Jereo Enoi Hiaino. Boky fahatelo. Fandrasena tamin'ny alalan'Andriamanitra. Teny fampidirana. Fiarabana ho anareo ry namako. Amin'ity horonam-peo ity dia handre ny fomba nanampian'Andriamanitra ny olona Israely mba handresy ireo fahavalony ianao. Rehefa maheno izao feo famantarana izao ianao dia havadio ny sary ao amin'ny boky volontany. Sary voalohany. Joshua niady tamin'ireo Amalekita. Exodosy 7:17 andininy 9 ka hatramin'ny 17. Matio 9:12 andininy 17. Ireo olon' Israely dia tsy nanana tany tena azy. Nirenireny tany anefitra izy ireo. Mosesy no mpitondra azy ireo. Nisafidy zatovolahy iray izy izay nantsoina hoe Joshua mba ho mpitarika ny miaramilany. Ireo Amalekita dia nanafika ny Israely ka hoy Mosesy tamin'i Joshua, mifidiana lehilahy ho antsika dia mandehana ka miadia amin'ny Amalekita. Raha pitso dia hijoro eo an-tampony avoana aho ka hitana ny tehin'Andriamanitra ety an-tanako. Rehefa natsanga Mosesy ny tehin'Andriamanitra miaraka amin'ny vavaka dia Joshua sy ireo Israelita dia nahery afaka nandresy ireo Amalekita. Saingy ny tanan'i Mosesy dia niavizana ary tsy tafankany intsony dia nahery tamin'ny ady indray ireo Amalekita. Noho izany dia nisy lehilahy roa nanohana ny tanan'i Mosesy nandritra ny alina manontolo, ary Andriamanitra dia nanampy an Joshua handresy ireo Amalekita. Ireo lehilahy roa dia nanohana ny tanan'i Mosesy ary izy kosa nanangana ny tehin'Andriamanitra. Ny olon'Andriamanitra natao hahery amin'ny alalan'Andriamanitra mba handresy ireo fahavalo, Satana rehefa miara-mivavaka izy ireo. Hoy Jesosy ilay zanak'Andriamanitra izay nampanantena ny mpanompony manao hoe, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambony tany, na amin'inona na amin'inona ka angataka izany, dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza no iangonana roa na telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Sary faharoa. Ireo mpisafitany sy ireo voankazo tao Kanana. Nomeria 17:1 ny andininy 1 ka hatramin'ny 17. Ary Nomeria 14:ny andininy 1 ka hatramin'ny 18. Andriamanitra dia nampanantena an'i Israely ny amin'ny tany Kanana, ary tonga ny fotoana izay nampanirahan'ny Tompo an'i Mosesy mba handefa olona hisafy ny tany. Mosesy dia nandefa mpitondra 12 lahy, tao anatin'izany i Joshua sy Kaleba. Ireo lehilahy ireo dia niverina rehefa afaka 70 andro, ary dia nitondra tatitra ho an'i Mosesy toy izao izy. Tonga tany amin'ny tany izay nanirahanao anay izahay, ka tondra-dronono sy tantely tokoa izy, ary ito no vokatra avy tany. Kanefa kosa mahery ny olona izay monina eo amin'ny tany, ary ny tanàna dia mimanda sady lehibe dia lehibe. Avy eo Kaleba nampangina ilay mpisafy iray ary hoy izy, andeha isika hiakatra mihitsy mba ahazoantsika azy, fa haharesy azy tokoa isika. Fa io kosa lehilahy izay niaraka taminy, tsy mahazo miakatra handresy ny olona isika, fa mahery noho isika izy. Dia nilaza ratsy ny tany izay nosafony izy ireo. Tamin'iny alina iny ireo olona dia nanandratra ny feony ka nitaraina sy nitomany ary nimonmonina tamin'ireo mpitondra, Mosesy sy Arona ary Andriamanitra.
Tezitr'Andriamanitra satria tsy nahatoky azy izy ireo, ary dia nentiny niverina tany amin'ny tany efitra izy ireo nandritra ny 7 taona. Ary ireo Israelita izay tsy nahatoky an'Andriamanitra dia maty tany anefitra. Sary fahatelo. Ny zanaky Israely niampita ny renirano. Josua 1:1 sy 2. Josua 3:1 ka hatramin'ny 7. Rehefa maty Mosesy dia i Josua no notendren'Andriamanitra ho mpitondra ny Israely. Dia hoy Andriamanitra tamin'i Josua, efa maty Mosesy mpanompoka, koa mitsangana. Mita ity Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ireo ho eo amin'ny tany izay omeko azy, dia ny zanak'Israely. Mahereza sy matanjah, fa ianao no mpandova ity firenena ity, ny tany izay niananako tamin'ny razany omena azy. Andriamanitra dia nini fa homban Josua ary nandidy azy hitandrina ny teniny. Avy eo Andriamanitra dia nanambara tamin'i Josua izay tokony atao. Ireo mpisorony Israely dia nanana vata iray nantsoina hoe fiaran'ny fanekena. Tao no nasihana ireo takela-bato nisy ny didin'Andriamanitra. Andriamanitra dia nilaza tamin'izy ireo mba hitondra ny fiara fanekena hitany renirano ny Jordana. Niakatra tokoa ny rano tamin'izany fotoana izany, saingy raha vao nanatsofoka ny tongony teo amin'ny rano ireo mpisorona dia nijanona tsy nikorina intsony ny rano ary maina. Ireo mpisorona dia nijoro tamin'ny tany maina teo afovoan'ny Jordana, ary ireo olona rehetra nandeha tamin'ny tany maina mandra-pahatafitan'izy ireo any Jordana. Andriamanitra dia te hampianatra anao sy izao fa rehefa maniraka antsika hanao zavatra Andriamanitra dia mila mankatoa sy mahatoka azy isika mba hanampiany antsika ny amin'ny zavatra rehetra ampanaoviny antsika. Sary fahaefatra. Ny mandan'i Jeriko dia nirodana. Josua 5:17 ka hatramin'ny 7:1. Ireo olon'i Israely dia nitoby tao Kanana izay mifanakaiky ny tanànan Jeriko. Ka izao no nambaran'Andriamanitra tamin'i Josua, indro efa natolotra eo an-tanànao Jeriko sy ny mpanjakany mba amin'ny lehilahy maheriny. Koa mandehana manodidina ny tanàna indray mandeha ianareo mpanafika rehetra. Henemana no hanaovana izany ary asio mpisorona 7 mpitondra anjomara 7 mafaneno eo anoloan'ny fiaran'ny fanekena. Ary amin'ny andro fahafito dia hodidiny ny 7 ny tanàna, ary aoka ny mpisorona hitsoka ny anjomara. Ary raha manao feo lavareny ny anjomara mafaneno, ka renareo ny feon'ny anjomara, dia hanakora mafy ny vahoaka rehetra, ka dia herodana amin'izay ny mandany tanàna, ary hiakatra samy hizotra amin'izay hitsiny avy ny olona. Dia no nitanterahan'i Josua sy ny olona izay nadidian'Andriamanitra azy. Ny mandan'i Jeriko dia nirodana ary ny Israely dia nandresy ny tanàna. Andriamanitra nilaza tamin'ny Israely mba tsy haka na dia zavatra iray aza amin'ny firenena io fa zavatra voaozona ireny. Saingy lehilahy iray atao hoe Akana dia tsy nankatoan'Andriamanitra. Ambarako aminao ny momba azy aoriana kely. Sary fahadimy. Israely afaka tao ay. Josua 7:1 ka hatramin'ny 12, ary Josua 4:9, 17, Nanakaiky an'i Jeriko dia nisy tanàna fahavalo nantsoina hoe Ai. Josua dia mila mandresy azy io koa. Noho izany dia nandefa lehilahy mba hisafo ilay tanàna izy.
Ireo mpisafy dia niverina ka nanao hoe, aoka tsy hiakatra avokoa ny vahoaka rehetra, fa vitsy ihany izy. Vitsy ny miaramila nananan'izy ireo. Noho izany dia miaramila vitsy ihany no nalefan'i Josua mba hambabo any Ai. Saingy ireo lehilahy Ai anefa dia nahery ka nandraisy ny lehilahy ny Israely. Ny sasany tamin'ireo Israelita dia maty ary ny ambiny nandositra mba hamonjy ny Ainy. Avy eo Josua sy ireo lohan'ny Israely niankohaka teo amin'ny tany teo anoloan'ny fiara fanaken'ny Tompo. Fa io kosa Andriamanitra tamin'i Josua, mitsangana, nahoana no miankohaka toy izao ianao? Efa nanota ny Israely ka nivadika ny fanekeko izay nandidihako azy. Naka tamin'ireo volafotsy sy volamena izy ireo izay tokony ho an'ny tempolin'Andriamanitra ary nandainga izy ireo. Izany no antony mahatonga ny Israely tsy mahajanona eo anoloan'ny fahavalony. Ary ny Tompo nilaza mialoha tamin'ireo Israelita ny amin'ny ametrahany izy ireo ny volafotsy sy ny volamena ao amin'ny tempolin'Andriamanitra. Amin'izany no hianarantsika fa Andriamanitra dia manafay ireo izay tsy mankatoa azy. Rehefa tsy mankatoa an'Andriamanitra isika dia mamely ny tenantsika isika sady mamely ny hafa koa. Sary fahaenina. Ny fitsarana any Akana. Josua 7 ny 1:7 ka hatramin'ny 9:20. Josua namorona ny olona Israely rehetra teo anoloan'Andriamanitra. Andriamanitra nilaza tamin'i Josua fa i Akana no nanota tamin'Andriamanitra. Hoy Josua tamin'ny Akana, lazao amiko izay nataonao, aza fenahy izany. Ary hoy Akana, eny tokoa, izaho no nanota tamin'Andriamanitra, Andriamanitra Israely. Rehefa nahita ireo zavatra izay noranan'Andriamanitra tsy azo alaina aho, kapoty tsara sy sekely volafotsy ary anjam-bolamena, nalaiko ireo ka nafeniko ao ambany tany amin'ny lahiko. Dia nisy lehilahy naka ireo zavatra ireo ka nitondra izany teo amin'ny Josua. Avy eo Akana sy ireo fianakaviany ary ny fananany rehetra dia nopitena avokoa araka izay nandidihan'Andriamanitra. Andriamanitra dia nionina tamin'ny fahatezerany ka hoy izy tamin'i Josua, aza matahotra na mivadi-po ianao, ento miaraka aminao ny vahoaka rehetra mpanafika ka mianga hiakaro Ai, ny vahoakany sy ny tanànany ary ny taniny. Dia nankatoan'Andriamanitra ny Israely ary afaka nanohitra any Ai izy ireo. Andriamanitra dia mahita ny zavatra rehetra izay ataontsika. Tsy afaka manafina izay ratsy ataontsika aminy isika, fa raha toa ka manaiky marina ny fahontantsika isika ka manambara izanan'Andriamanitra dia hamelantsika sy hanadio antsika amin'ny fahotana izy. Sary faha-7. Ny masoandro sy ny volana dia nijanona. Josua 10 1:1 ka hatramin'ny 2:20. Ireo olona ratsy fanahy ny Amorita dia nanomboka natahotra an'i Israely. Ireo mpanjaka 5 lahy nitambatra mba hiady amin'ny Israely. Fa Andriamanitra nanao tamin'i Josua hoe, aza matahotra azy, fa efa natolotro eo an-tananao izy. Tsy hisy hajanona eo anoloanao izy na dia iray akory aza. Ary Josua sy ireo miaramila nandeha nivoaka mba hiady amin'ireo foka ireo, ary ireo foka ireo dia nandositra ny Israelita. Andriamanitra koa dia nandrotsaka havandra tamin'ireo fahavalo ka betsaka no maty. Ny ady dia nitohy nandritra ny andro manontolo. Josua dia nivavaka ary Andriamanitra dia nampijanona ny masoandro sy ny volana tamin'io andro io mandra-pahatonga ny Israely handresy ny fahavalony. Tsy nisy andro tahaka izany intsony. Andriamanitra nanampy ny Israely mba handresy ireo olona ratsy tao Kanana.
Ankehitriny Andriamanitra dia mbola mahery hanampy ireo izay miady amin'ireo ratsy. Sary fahavalo. Joshua nampianatra ireo olona. Joshua 3:20 ka hatramin'ny 4:1-30. Rehefa antitra Joshua dia namory ny olona Israely rehetra. Nampatsiahiviny azy ireo ny zava-dehibe nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo ary niadivan'Andriamanitra ho an'izy ireo. Joshua nanao tamin'ny Israely hoe, dia mahereza tsara ianareo hitandrina sy hanao izay rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàn'i Mosesy, izay avy amin'Andriamanitra. Raha toa ka manompo sy mankatoy ilay Andriamanitra tokana ianareo, dia handroaka ireo firenena lehibe sy mahery eo anatrehanareo izy, ary handovan'ny tany Kanana ianareo. Raha toa ka manompo andriaman-kafa ianareo, dia ho landringana ianareo amin'ny tany tsara izay efa nampanantenan'Andriamanitra. Tapao ny hevitrareo, iza no tomponareo. Ry namako, Andriamanitra dia nitana ny teny fikasany rehetra ho an'i Joshua sy ny Israely. Nomeny tany izy ireo mba ho azy ary noreseny ireo fahavalony. Ny fahavalontsika dia Satana, fa kosa isika manana mpitondra lehibe izay efa nandresy ny Satana. Izy no Tompo Jesosy Kristy, ilay Zanak'Andriamanitra. Mila tompoina sy ankatoavintsika izy. Ho an'izay rehetra tia sy mankatoa azy, Andriamanitra efa naneho ny teny fikasany fa hanome toerana ho mandrakizay any an-danitra. Andriamanitra dia mitana ny teny fikasany. Koa amin'ity andro anio ity, ianao koa ve tsy mba hifidy ny hanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy? Sary fahasivy. Debora niteny ho an'Andriamanitra. Mpitsara 4:1-20. Rehefa maty Joshua dia niodina tamin'Andriamanitra ny olon'i Israely. Nanompo ny Andriamanitry ny Kananita izy ireo, ka dia nanjakazaka tamin'ny Israelita ireo Kananita ary nampijaly azy ireo. Debora dia mpitondra ny Israely. Izy io dia vehivavy feno fahalalana. Ireo olona dia tonga teo aminy mba haka torohevitra, ary izy no nampihavana rehefa misy ady. Niezaka izy mba hampiverina any Israely ho amin'Andriamanitra. Indray andro dia niantso ny Baraka ravehivavy. Izy dia mpitondra ny miaramila ny Israely. Hoy izy taminy, mitondray iray alin-dahy ho any an-tendrombohitra Tabara. Sisera ary ireo miaramila ny Kanana dia ho avy hiady aminao. Kanefa Andriamanitra dia hanome anao fandresena. Baraka dia natahotra. Hoy izy tamin'i Debora, raha tsy handeha hiaraka amiko ianao dia tsy handeha aho. Dia hoy Debora taminy, andeha hiaraka aminao fa eo an-tanam-behivavy no hivarotan'Andriamanitra any Sisera. Ry namako, ny olona rehetra dia tokony hanompo an'Andriamanitra velona. Izy dia manampy izay rehetra mahatoky sy manompo azy. Sary fahafolo. Andriamanitra manampy handresena any Sisera. Mpitsara 4:1-20. Debora sy Baraka dia nitarika ny miaramilan'ny Israely ho any an-tendrombohitry Tabala. Sisera ary ireo Kananita dia nandeha tany koa mba hiady hanohitra ny Israely. Sisera dia nanana kalesy vy 700. Natao izy ireny mba ho entiny miady. Raha mbola tena mpandrosoana hanafika ny Sisera i Baraka sy ireo miaramilan'ny Israely, dia nakorotan'Andriamanitra ny filaminan'ireo miaramilan'ny Kananita ka dia nandositra izy ireo. Ireo miaramilan'ny Israely dia nanaraka azy ireo ka namono azy ireo tamin'ilay latsabany. Noho ny fanampian'Andriamanitra
dia afaka nandresy ny miaramilan'ny Kanana ny miaramilan'ny Israely. Tsy nisy afa-tsy Sisera no afa nandositra tamin'ny fidinany ny ala tamin'ny kalesy ka nandositra nandeha tongotra. Sary 12. Joela nandresy an'i Sisera. Mpitsara 4 andininy 17 ka hatramin'ny 17. Sisera dia nandositra ho any amin'ny lahin'ny vehivavy iray nantsoina hoe Joela. Joela dia tsy Israelita, fa ny olona dia nifankahazo tsara tamin'ny Kananita. Hoy Joela tamin'i Sisera: miakara ty amiko, aza matahotra. Dia niakatra tao andahin-dra vehivavy mba hiery izy. Nomeny ronono izy mba hosotroiny, ary norakofany lamba firakotra, ary dia raiky tory i Sisera. Ary avy eo Joela dia naka Tsimaday sy tantanana, ary nandeha teo amin'ny Sisera izy raha mbola natory Sisera. Ary dia natsatony tamin'ny firifany Tsimaday ka niatra tamin'ny tany. Ary no ny indro avy Baraka nitady an'i Sisera, dia niantso azy Joela ka nanao hoe: avy aty, fa asehoko anao ny lehilahy izay tadiavinao. Dia indro ny fatin'i Sisera niapatra teo ary ny Tsimaday teo amin'ny firifany. Sary 12. Israely nanao fankalazana. Mpitsara 5 andininy 1 ka hatramin'ny 30. Andriamanitra nananome hery ireo Israely mba handresy ireo Kananita. Debora sy Baraka dia nihirahira ho fideranan'Andriamanitra, ary ireo olona dia nifaly niaraka tamin'izy ireo. Faly tokoa izy ireo tamin'ny nananany mpitarika tahaka ny Debora, tahaka ny reny tokoa izy tamin'izy ireo. Nidera any Joela ihany koa izy ireo satria tsy mba natahotra any Sisera izy. Andriamanitra dia nampiasa ireo vehivavy roa ireo mba hanavotra any Israely. Ry namako, Andriamanitra dia mampiasa ireo izay heverina fa malemy handresy ny matanjaka. Isika rehetra dia manana fahavalo antsoina hoe Satana. Ka mba handresena ny Satana, Andriamanitra dia nandefa ny Tompo Jesosy Kristy mba ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Teo no nitondrany ny sazy rehetra ny amin'ny fahotantsika, dia ny fahotanao sy ny fahotako. Ny faharatsy ny olona no nahatonga an'i Jesosy ho faty. Noheverin'izy ireo fa malemy izy. Tadidinao tsara ahoana moa nandresen'ireo Israely ireo fahavalony tamin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra. Jesosy ihany koa dia nandresy an'i Satana izay fahavalon'ny olona rehetra, rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana izy ary nitsangana tamin'ny maty. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia naneo izy fa handresy ny herin'ny fahotana sy ny fahafatesana ary Satana izay mamatotra ny olona rehetra. Amin'izany indrindra no efa nanafahany antsika tamin'ny herin'ny fahotana. Ka androany amin'ny alalan'i Jesosy dia afaka mandresy ny fahotana sy ny herin'ny Satana isika, satria Jesosy dia efa nanome antsika fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mahatoky sy mino azy. Noho izany, andeha isika hihira sy hifaly ary hideran'Andriamanitra tokana sady marina. Kalazao, Jesu ankalazao. Ankalazao, Jesu ankalazao. Ankalazao, Jesu ankalazao. Ankalazao, Jesu ankalazao. Enitanganichi veluna mandakiza. Enitanganichi
ankalaza, avy ankalaza, avy ankalaza ny fitsanganany tompo. Kalaza Jesu ankalaza, kalaza Jesu ankalaza, ankalaza Jesu ankalaza, ankalaza Jesu ankalaza. Anytime izy velona mandrakiza, anytime izy avy ankalaza, avy ankalaza, ankalaza avy ankalaza fitsanganany tompo. Boky fahatelo. Fandresena amin'ny alalan'Andriamanitra. Teny fampidirana. Satana dia mamitaka ny olona ary tiany hofitahana daholo ny olona manaraka n'Andriamanitra. Efa nasehon'Andriamanitra antsika nefa ny fomba ahafahantsika mandresa ny Satana. Henoy sady mianara amin'ny alalan'izao fampianarana avy amin'ny Baiboly izao. Jereo amin'ny sary manaraka rehefa maheno izao feo famantarana izao ianao. Sary fahatelo amby folo. Gideona sy ilay anjelin'Andriamanitra. Mpitsara toko fahenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Ny olon'i Israely dia tsy nankatohan'Andriamanitra indray ary nanao zava-dratsy. Noho izany dia navelan'Andriamanitra ireo Mediana hanjaka eo aminy mandritra ny 7 taona. Ireo Mediana dia nanimba ny vokatry ny Israely rehetra. Avy eo ny Israely nitaraina tamin'Andriamanitra mba hamonjy azy ireo. Indray andro nisy lehilahy iray natao hoe Gideona nively vary teo anilan'ny famiazam-boaloboka. Nafeniny ny Mediana izany. Ny anjelin'Andriamanitra niseho tamin'i Gideona ka nanao hoe, Andriamanitra no mombanao ry lehilahy mahery. Gideona namaly hoe, raha mombanay Andriamanitra, nahoana no azon'izao rehetra izao zahay? Fa Andriamanitra dia nampahery an'i Gideona. Mandehana amin'izao herinao izao ka avonjeo ny Israely amin'ny tanan'ny Mediana. Tsy efa naniraka anao va aho? Gideona nahafantatra fa malemy sy tsinotsinona tokoa izy. Fa ilay anjelin'Andriamanitra koa dia nilaza taminy hoe, hombanao tokoa aho ary andresy ny Mediana ianao. Gideona dia nanome sakafo ho an'ilay anjely, ka notendren'ilay anjely tamin'ny tena ny sakafo, ka nisy afo nivoaka ka nandoro izany, ary ilay anjely dia niala teo masiny niaraka tamin'izany. Gideona dia nahafantatra avy eo fa Andriamanitra no niteny taminy. Andriamanitra dia nampanantena ny mpanompony fa homba azy mandrakariva izy, ary izy dia mahery mba hanampy antsika hanao ny sitrapony. Eny fa na dia mieritreritra aza isika fa tena malemy tokoa. Sary fahaefatra amby folo. Gideona namotika ireo fanompoan-tsampy. Mpitsara toko fahenina ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 2:30. Ny fianakavian'i Gideona dia nanompo ireo sampy Kananita. Io sampy io dia nantsoina hoe Bala sy Aseraha. Hoy Andriamanitra tamin'i Gideona, raha vao ny altaran'i Bala izay andrainao ary kapao ny Aseraha eo anilany, ary manoera altara ho an'Andriamanitra. Gideona dia natahotra ireo olona fa kosa izy nankatohan'Andriamanitra, ka tamin'izany alina izany dia naka 10 lahy izy
ary dia nandrava ny sampy izy ireo. Tezitra ny olona ary nitady hamono an'i Gideona, fa ny ray niteraka azy kosa niaro azy ary izy hoe, raha tena Andriamanitra ny sampy dia aoka izy handahatra ho an'ny tenany, saingy tsy nisy zavatra nitranga nefa. Ry namako, Andriamanitra dia lehibe noho ny sampy vita amin'ny hazo, na vato, na zavatra hafa. Andeha isika atahotra sy hankatoy ilay Andriamanitra velona izay tokana sady marina. Sary 15. Ny miaramila an'i Gideona nisotro ny rano. Mpitsara 7 andininy 20 ka hatramin'ny 15. Ireo Mediana dia nivory mba hiady amin'ny Israely. Gideona koa dia nampivory mialamila avy amin'ny Israely. Kanefa hoy Andriamanitra tamin'i Gideona, maro loatra ny vahoaka eo aminao. Na iza no matahotra sy mangovitra, aoka izy hiverina. Maro tamin'ireo miaramila an'i Gideona no nandeha nody. Andriamanitra dia niteny tamin'i Gideona indray nanao hoe, mbola maro ihany ny olona, koa ampidino ho amin'ny rano izy ary ho izahako toetra azy ho anao. Ary dia nampidiny Gideona ho eny amin'ny rano ny olona mba hisotro. Maro tamin'izy ireo no nandohalika ka nisotro ny rano, ary ny 300 lahy fotsiny no nilelaka rano teo amin'ny tanany tahaka ny amboa. Ary hoy Andriamanitra, ny 300 lahy izay nilelaka rano no amonjeko anareo ka nolorako ny Mediana eo an-tananao. Sary 20. Ny lehilahy Gideona nanodidina ny toby Mediana. Mpitsara 7 andininy 20 ka hatramin'ny 15. Lehibe tokoa ny tafiky ny Mediana, ary tahaka ny andiam-balala eo amin'ny tany no fijery azy. Tsy hita isa ny ramevany rehefa nitoby teo Andohasa izy ireo. Gideona dia tsy nanana afa-tsy 300 lahy, kanefa Andriamanitra dia nilaza taminy ny amin'izay tokony ataony. Gideona dia nanome anjomara sy siny tsy nisy rano fafanily tao anatiny ho an'ny tsirairay avy. Nanodidina ny toby Mediana izy ireo tamin'ny sasakalina, dia niaraka nitsoka ny anjomarany izy rehetra, ny velony siny ary ny antso mafy hoe izy, nisabatr'Andriamanitra sy Gideona. 7 andininy 20. Ireo Mediana dia natahotra ny amin'ny ainy ka nanomboka nifamono izy ireo. Ireo Mediana dia nandositra ireo lehilahy Gideona. Gideona dia nandefa hiraka mba hiantso ny ambiny tamin'ireo lehilahy mpiadana Israely. Nanenjika ireo Mediana koa izy ireo ary namono maro tamin'izy ireo. Ry namako, mety malemy angamba isika kanefa raha mahatoky sy mankatoa an'Andriamanitra isika dia nampy antsika izy handresy ilay Satana fahavalo-be. Sary 17. Samsona namono ilay liona. Mpitsara 17 ny andininy 1 ka hatramin'ny 17 ny andininy 17. Taoriana nahafatesany Gideona dia niodina indray tamin'Andriamanitra ny Israely. Noho izany dia navelan'Andriamanitra no fahaizan'ireo Filistina izy. Avy eo Andriamanitra dia nandefa mpitondra ary nanome azy hery hamonjy an'i Israely. Ny anarany dia Samsona. Rehefa tonga tao amin'ny Samsona ny fanahin'Andriamanitra dia tonga natanjaka ara-batana izy. Samsona dia tia vehivavy iray Filistina ka hoy izy tamin'drainy, izy ihany no alao ho ahy, fa izy no mahafinaritra ahy. 17 ny andininy 20. Raha nandeha tany amin'ny tranon-dravehivavy Samsona dia nisy liona nanafika azy. Tena natanjaka be tokoa i Samsona ka matiny tamin'ny tanany ilay liona. Novadiany ilay vehivavy Filistina saingy tsy nanaja azy raha vehivavy. Vokatry ny fahatezerany Samsona dia namono Filistina 30 izy. Ry namako, ny mpanompon'Andriamanitra dia tokony
hanambady olona efa mino an'Andriamanitra sy manaiky ny ankatoan'Andriamanitra ary mitandrina ny didiny. Sary fahavalo 20. Samsona sy ireo amboahaolo teny an-tanimbary. Mpitsara toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny 17. Taty aoriana kely Samsona dia niverina tany Filistina mba hitsidika ny vadiny. Saingy ny rain-dravehivavy dia efa nanome azy olon-kafa. Ka hoy Samsona nanao hoe, tsy anatiany aho izao na dia nisy ratsy ny Filistina aza. Dia nandeha nivoaka izy ary nisambotra amboahaolo 300 ary nampifanendreny ny rambony tsiroaroa avy, ka nafehany teo anelanelan'ny rambony ilay atao fanilo, ary dia nalefany ho any vary ny Filistina ireny. Tapitra may avokoa ny vokatr'izy ireo. Ireo Filistina dia nankahala any Samsona ary nandeha tany Joda izy ireo mba hambabo azy. Ireo Israelita tany Joda namatotra ny Samsona ary nanolotra azy teo amin'ireo Filistina. Ary avy eo ny fanahin'Andriamanitra nilatsaka teo amin'ny Samsona ka feno hery izy. Dia afaka avokoa ireo fatorany. Dia naka valano ranom-borika izy ary namono arivolahy. Sary 20. Ireo Filistina nanapaka ny volon'ny Samsona. Mpitsara toko 4 nandininy 4 ka hatramin'ny 20. Samsona dia tsy mbola nanapaka ny volony mihitsiny. Ny volony lava no pirofo fa avy amin'Andriamanitra izy, izay nampatanjaka azy. Samsona dia tia vehivavy Filistina iray indray. Ny anarany dia Delila. Nataon-dravehivavy izay fomba nahalalana ny zava-miafina ny amin'ny heriny lehiben'ny Samsona. Ary tamin'ny farany dia nolazainy tamin'ny ravehivavy nanao hoe, Andriamanitra dia nilaza tamin'ny ray aman-dreniko mba hanokana ahy ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Raha ratana ny voliko dia hialamiko ny heriko. Indray alina rehefa natory Samsona dia niantso ireo Filistina i Dalila. Notapahin'izy ireo ny volony ary niala tamin'ny Samsona Andriamanitra ary tsy nanan-kely intsony Samsona. Ireo Filistina dia namatotra ny Samsona ary napotsaka izy ireo ny masony ary natao ny asa tao am-ponja izy. Tao aoriana kely nefa dia nanomboka naniry indray ny volony. Sary 20. Samsona namotika ireo Filistina. Mpitsara toko 5 nandininy 17 ka hatramin'ny 130. Tena faly tokoa ireo Filistina rehefa tao am-ponja i Samsona, ary mitarika an'izy ireo dia nanao fanatitra ho an'Andriamaniny. Nalain'izy ireo nivoaka ny fonja i Samsona jamba mba hanao fampisehoana ho azy ireo. Nisy olona marobe tokoa teo amin'ny tenipoly, ary teo an-tampitrano kosa nisy olona 3,000. Avy eo dia nataon'izy ireo fimehezana izy. Ary hoy Samsona tamin'ny zatovy iray nitantana azy, avy alao kely aho hitsapa ny andry izay manohana ny trano, hiankinako aminy. Samsona dia nivavaka tamin'Andriamanitra nanao hoe, tsarovy aho ka hampahirezo izao indray mandeha izao monja. Dia natosika Samsona tamin'ny hery manontolo tamin'ny tanandroa ireo andry, ary dia nirodana teo ambonin'izy rehetra ny tenipoly. Samsona sy ireo Filistina tao amin'ny tenipoly dia maty tao daholo. Andriamanitra dia nanome an'i Samsona fandresena teo amin'ny Filistina. Ary ny maty izay novonony teo amin'ny nahafatesany no be lavitra noho izay novonony tamin'ny andro ny ainany. Ry namako, tsy misy afa-tsy ny herin'Andriamanitra ihany no andresentsika any Satana. Izany hery izany dia ho azontsika amin'ny fotoana izay hanarantsika an'Andriamanitra sy hanompoantsika azy. Jésus,
C'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec vous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec vous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec vous, source de joie, parole de vie, source de joie, parole de vie, source de joie, parole de vie. Sary faha 20. Jesosy namoaka ireo fanahy ratsy. Luka 9:20 ka hatramin'ny 7:30. Taona maro taty aorianan'i Gideona sy Samsona dia niaina tao amin'ny tanin'i Israely Jesosy. Indray andro dia nifanena tamin'ny lehilahy iray izay nanana demonia izy. Ilay lehilahy niankohaka teo anoloan'i Jesosy ary nanao hoe, moa mifaninona akory izaho sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avy indrindra ao? Ireo fanahy ratsy ireo nahafantatra fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Jesosy dia nandidy ny fanahy maloto ivoaka tamin'ireo lehilahy. Ireo fanahy ratsy dia niditra tao anaty kisoa, ary ireo kisoa dia nitratrevatreva tany amin'ny hantsana ho any amin'ny farihy ka dia maty tany. Ireo olona dia nanomboka nahita fa Jesosy dia nanana hery ambonin'ny Satana sy ireo fanahy ratsy, fa na dia ny fanahy aza manaiky azy. Ny tenin'Andriamanitra, ny Baiboly, dia mampianatra antsika fa Jesosy dia efa nahazo ny hery rehetra avy any an-danitra sy ety an-tany. Manana hery izy handroaka demonia. Ny fanahy ratsy dia manana hery lehibe, fa kosa izy ireo dia afaka roaina amin'ny anaran'i Jesosy sy ny hery ny fanahy masina. Sary faha 20. Jesosy nandroaka ireo lehilahy ratsy fanahy. Luka 7:15 ka hatramin'ny 20 ary Luka 20:1 ka hatramin'ny 2. Indray andro Jesosy dia nandeha tao amin'ny tempolin'Andriamanitra tao Jerosalema. Ireo olona dia nahatonga ny tranon'Andriamanitra ho lasa toeram-pivarotana biby fanao fanatitra. Nanangom-bola ho azy ireo tamin'ny alalan'ny famitahana ny sasany. Jesosy dia nandroaka ireo mpivarotra sy ireo biby. Nambarana azy ireo ny tenin'Andriamanitra manao hoe, efa voasoratra hoe ny tranoko dia trano fivavahana fa ianareo kosa nanao azy ho zohy fiheren'ny jiolahy. Isanandro Jesosy dia nampianatra tao amin'ny tranon'Andriamanitra, saingy ny sasany tamin'ireo mpitarika jiosy dia nitady hevitra mba hamonoana an' Jesosy. Indray andro dia nanontany an' Jesosy izy ireo, fahefana manao ahoana no hanaovanao izao zavatra izao? Sary faha 20. Jesosy dia velona taorian'ny nahafatesany. Matio 7:20 ka hatramin'ny 20. Ireo mpitarika jiosy izay fahavalon'i Jesosy
no nampiasa olo-kafa mba hamono an Jesosy. Jesosy dia nomboany tamin'ny hazo fijaliana ary maty teo izy. Fa tamin'ny andro fahatelo dia nanangana azy tamin'ny maty Andriamanitra. Andriamanitra dia nanome an Jesosy hery handresy ny fahafatesana. Tsy mety maty intsony izy. Ny fitsanganany tamin'ny maty dia porofo manambara fa zanak'Andriamanitra izy. Hoy Jesosy tamin'ireo mpanaraka azy, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany, ka moa andehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, mampianara azy hitandrina izay rehetra nandedehako anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva. Jesosy naharesy ny ota sy ny fahafatesana. Ho an'izay rehetra manaraka an Jesosy, Andriamanitra dia manome ny fanahy masina mba hanampy azy ireo hitia an'Andriamanitra ary hankatoa ny teniny. Andeha isika hitia sy hankatoa an Jesosy Kristy dia hiaina ao amintsika izy. Ny fiainan Jesosy dia fiainam-baovao ao amin'Andriamanitra. Izany fiainana izany dia maharitra mandrakizay, eny fa na dia maty aza ny nofontsika. Izany no vaovao mahafaly izay tokony horenin'ny olona rehetra. Sary 420. Ny miaramila an'Andriamanitra. Efesianina 4:1-10 Jesosy nandresy ny Satana, ary izy dia manome antsika hery mba hitsangana hanohitra an'i Satana sy ny asa ratsiny. Tsy afaka manao izany anefa isika raha tsy vonina hiady, tahaka ny miaramila eo amin'ny sary. Efa vonina izy ho amin'ny ady. Voalohany indrindra dia tsy maintsy milaza amin'ny fahamarinan'Andriamanitra isika, ary miaina araka izany. Mila ataontsika tahaka ny fehikibo izany, ka hanaovantsika na aiza alehantsika. Mila mitia ny hafa isika, ary manao izay rariny eo anatrehan'Andriamanitra. Ny zavatra tsara izay heritreretintsika sy tenenitsika ary ataontsika dia miaro antsika tahaka ny vy fiarovatratra amin'ny asa ratsy sy ny teny ratsy. Mila vonina isika mba hanambara ny hafa ny vaovao mahafaly izay fiadanana ao amin'i Jesosy. Izany dia tahaka ny miaramila mikiraro sy vonina hiady. Izany dia manampy antsika hijoro tsara hanohitra ny Satana, ary miaro ny tongontsika tsy ho solafaka handeha amin'ny lalan-dratsy. Mila isika mino fa Jesosy dia efa maty mba hanafaka antsika sy ny olon-drehetra ho afaka amin'ny herin'ny Satana sy ny fahotana. Izany no hampinga hiaro antsika amin'ny Satana. Satana dia mitady haka fanahy antsika mba hanota. Izy dia te hamotika antsika. Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika fa Jesosy dia efa namonjy ny mpino rehetra ho afaka amin'ny famelohana vokatry ny ota. Ary ny mpino dia efa afaka tamin'ny fahafatesana mba ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fahafantarana izany dia miaro ny sain'ny mpino mba tsy ho amin'ny ahiahy tahaka ny fiarovan-dohan'ny miaramila. Ny tenin'Andriamanitra dia sabatry ny fanahy masina. Io no fahamarinan'Andriamanitra. Ny mpino rehetra dia mila mampiasa ny tenin'Andriamanitra, ny Baiboly, mba hanapotehana ny laingan'ny Satana. Araka izany dia mila mivavaka amin'Andriamanitra isika, mihaino ny valim-bavany sy mankatoa ny didiny. Ary dia hanana anjara ny amin'ny fandresan'Andriamanitra ny Satana sy ny fahotana ary ny fahafatesana mandrakizay isika. C'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec vous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom,
merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec vous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec vous, source de joie.